vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Ny amin'ny fifanina lehibe indray raha lasina bamalana eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray tenako miarabanao eto amin'ity an'ity fotoana voalohany indray ahafahantsika mihaino ny fandaharana Andramboka Izaho izay anasananao izay isaorananao ihany koa tonga miaraka aminay eto androany, miaraka aminay eto amin'ny fandaharana Andramboka Izaho, fandaharana vavaka fiambenana izay ranao amin'ny Aky Radio amin'ny groupe izay maresy ihany koa. Fiadanao tompony eo amintsika tsirairay avy dia faly be mihitsy miarabanareo ary maniry koa hoe ho tahin'ny tompo ahatratra amin'ny farany ane isika tsirairay avy ary dia atsapa ihany koa ianao atsapa hery hitondra hero anao izao fandaharana izao ny tenin'Andriamanitra izay hoenony eto ampahery sy apitraka antsika tsirairay avy. Ka dia tahin'ny tompo isika menakavy ary raha androany no tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ka dia meteza anery tenatrehan'ny tenin'Andriamanitra enoy ny feony fa mino fa tsy tonga ho azy teto ianao androany. Halleluja. Dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra androany moa tsika izay tonga voalohany moa dia mena tsodrano mamy. Halleluja. Rababitsika Kodaleoni ao Koety nahazo tsodrano tavitra voalohany androany dia mena azy ny tsodrano ao amin'ny boky Malakia na Malaky izay tianareo bokin'ny Malaky 2:5 no tsodrano androany no tenin'Andriamanitra ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ary nomeko azy ho fatahorana zany ka dia natahotra azy nangovitra tenatrehan'ny anarako izy. Halleluja. Amen. Ny faneken'Andriamanitra aminao raha nabavy Kodaleoni dia fiainana sy fiadanana dia mandehana fatorana men'Andriamanitra anao ny izay ireny fonao. Halleluja. Izay ny tsodrano raha nabavy Kodaleoni androany narakaraka azy raha zana Silvio ao Koety ihany koa tahin'ny tompo ihany koa i Marijo États-Unis, Mario Elali Koety dia tonga so ihany koa Kadaka Malala France, Tina Rakotoarizaka France, Andoandry France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Sandola Jesosy Koety, tahin'ny Jesosy Lantonirina Liban, Angonirina Andrenasolo France, Nena Mainso Italie, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Kodanela Belgique, Razana Monique Koety, Mapiona France, Loventina France, Fabiola Koety, Soameva France,
Gérina Rosemina France, Myriam Madagasikara, tonga soa, Erika Rak France, Rahalahy Alain Asany Apôstôly Madagasikara, tonga soa, Erika Rak France, André Anjafy Niasina Madagasikara, Marina Tiana Canada, Sharon Oman, alléluia. Ferdinand Rakoto France, Artisanat de Madagascar, France, Lovitina France, tonga soa, Rahatany Marisalina Madagasikara, Anjasika Patitsi France, tonga soa, Anoroso Olga Koety, Yama Koety, Anjasika Patitsi Fatinektoany, Ebe Manambotso France, tonga soa, Nambinitso Makrina Koety, Tiremiaramiel France, tonga soa, Jesosy Mpandresy mihaja, tahiny Jesosy fanabeko Sharon, Sandra Raingo, Sarina Raingo, tonga soa, Madagasikara, alléluia. Faly mahita anareo dia nirariana dia nareo aharitra hatramin'ny farany daholo amin'ity androany ity. Ny fotoanantsika androany dia raha ntsika amin'ny groupe 3 atao amin'ny groupe izay maresy ka androany dia tondratsika anaty vavaka fanombohana. Anao ny asan'Andriamanitra hitondra ny vavaka fanombohana androany anabavitsika Miria ao Madagasikara. Dia eny ten'Andriamanitra tsika rehefa eo hoety andranabavitsika Kadaka Malala eto France. Dia za moa mihabehatra ny toriteny ary voatany lahy kosa ao Belzika mivavaka ho an'ny firenena. Alléluia. Tonga soa ary tsika ndao aloha ary melohan'ny zavatra ndao atombotsika mivavaka aloha apetraksika ampitan-Andriamanitra izao fotoana izao. Dia tompo nanabavy Miria anao ny fitenenana. Indrindra pasitera nanome fitenenana, tahiny Jesosy pasitera mianakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Jehovah-Andriamanitra eo, misaotra-betsaka anao izay fa mbola tafavoreto indray ny teninao dia mankasitraka rainy amin'ny fitantananao ny fiainanay nandritra ny tontolo andro iny. Mbola navita namakivaky ny tontolo andro iny izay tompo dia mbola nony aminao izany dia isaoranay anao izany Jesosy malalo. Misaotra anao ny amin'ny fofinaina mahavelona izay omenao anay foana ny hery sy tanjaka ary ny fahasalamana Jesosy. Isaoranay be dia be anao dia Jesosy eo. Raha ny zavatra tsy nety nataonay androany Jesosy malala dia fonanay aminao eto izany androany mamelana elika Jesosy tovy amin'ny ranao masina fa betibetena rehetra atao anatinay raha eny teninao izay androany. Tovy amin'ny ranao masina ny tsy fantanterahana rehetra fahotanay rehetrarehetra Jesosy malalo. Levony amin'ny ranao masina Jesosy amin'irony fo madio izay androany Jesosy raha eny teninao izay androany. Dia raha heno an'izany izay Jesosy izao dia ankina feno eo am-pilatananao ny fandaharana. Rako famirahanao ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay eto Jesosy malalo. Rako famirahanao ny connexion ny tsirairay avy mba tsy ho tapatapaka. Dia aoka ny teninao Jesosy mba ho tonga fiainana ho anay. Aoka ny teny izay hozaray mpinomponao eto mba ho tonga mba hitondra hery sy tanjaka ho anay Jesosy malalo. Dia voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy io amin'ny anaranao ny anaovako an'izany vavaka izany. Alléluia, amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika Miria tao anatin'izay vavaka fanombohana nametramina fotoana teo-pilatan'Andriamanitra. Andriamanitra manankiray pasoavana malifity anao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Miria. Alléluia. Andao ary tsika hieny tenin'Andriamanitra tsika rehefa eo fa andao aloha tsika hieno hira. Alléluia. Hieno hira tsika atolotra mpitiavana be anareo ty hira anankiray ity dia ao anatin'ity hira ity izany nareo maka toerana tsara, maka baiboly ihany koa fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'izay. Raha misy mbola tsy voaravaka aloha dia aloha arabaiko ihany Tojo Allemagne, Tina Sri Coco Chine, tonga soa, Itody Ramoso France. Zay nga mbola tsy voaravako teo tonga soa daholo nareo faly mahita anareo dia
marety hatramin'ny farany daholo. Alleloia. Eny toroteny ary tsika rehefa fandorotsika eno hira dia samy mihira daholo anaty dia hainareo rery ty eno finaritra daholo ary. Halleluia. Voakasika mihitsy ny fotaloha tamin'izany tao anaty tao am-piangonana manao an'izany izy zany hatramin'ny vola kely. Halleluia. Mino fa mba voakasika koa nareo tany an-trano tany
ao anatin'izany izy zany. Halleloia. Sotra ny mily atsika tamin'ny vavaka nataony tombotsy dia mitombo fa soavana hatrany an-trany. Misaotra anareo koa mankasitraka anazy mampahiry andrareo foana ny fankasitrana izay ataontsika ireny. Halleloia. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Ohatsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra raha mampitsika kadaka moa ny hitondra tenin'Andriamanitra eto androany filazana moa zany dia 1er décembre indraisika vao misy activité anao alom-bavaka fankasitrahana ary fankasitrahana izay nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity taona ity fahasoavana rehetra izay azontsika dia tsika kasitrahan'Andriamanitra ka zao ianareo dia afaka miomakomana amin'izany sady vetivety zany dia tonga manao zao tsika raha plus dia efa 10 fahafolo volana oktobra vetivety io dia mifarana vao manomboka ny novembre dia vetivety dia tonga ny farany dia ny 1er décembre zoma 1er décembre tsika anateraka alom-bavaka tsika kasitrahan'Andriamanitra izay efa fataontsika isataony itahin'Andriamanitra tsika ohatr'izao dia tsika mahay mankasitraka. Halleloia. Anaovantsika alom-bavaka mihitsy tsy mifangataham-bavaka ihany anaovantsika alom-bavaka fa fideranan'Andriamanitra koa ka amin'ny 1er décembre tsika dia anatanteraka alom-bavaka fiderana sasak'alom-bavam-piderana izay efa fataontsika isataony tsika manao an'io foana tsy miandry ny taona ifarany tsika vao manomboka ny voalohan'ny volana amin'ny taona farany dia ho tsarovantsika Andriamanitra isaorantsika tamin'izay rehetra nataony. Halleloia. Projetintsika manaraka any koa dia hiezakitsika tsy ho ela ny anova kely indray ny endriky ny fandarantsika sady litatra kely ihany koa satria dia manam-paniriantsika ny anao live double live anankiroa indray mandeha zany dia izahantsika hanomboka amin'ny herinandro ity raha sitrapon'Andriamanitra. Sitrapony fa miankina amin'ny fahalavorarian'ny fitaovana rehetra mety manana amin'izany dia samy mitondra bavaka fa zava-dehibe zany satria raha izy fotsiny hoe areo zany areo mijery amin'ity page anankiray ity dia any amin'ny page iray koa raha misy asasasakireo dia efa falitsika atsasakireo isanareo fotsiny mijery amin'ilay page iray dia efa falitsika mila fa mety hitombo amin'izany satria mitovitovy amin'izany tsika nisy antsika tamin'ilay page taloha iny satria nanomboka tamin'ny 6 novembre 6 décembre 2022 matsy dia tsy nandeha intsony iny page iny maromaro ihany satria vao aingakaingana any no miverina ny compte koa dia hatramin'izao zao vao manomboka misy mahita indray ny compte ilay taloha iny zany izay mbola nafarako anao foana hoe raha mety dia aza mandefa SMS aza mandefa message amin'ny compte clé Kiradio Andramoka izao intsony raha zavatra maika ny todiavinareo satria efa mifantoka atao amin'ity compte Krado Kiradio ity indray azo miezaka mamelona ny izy io mba hiverina atao indray ny olona izay mpijerentsika taloha. Halleloia. Ny tanjona moa amin'izany rehetra zany dia niparitahan'ny filazantsara foana mba hitombo ny isan'ny olona olombonjeny. Halleloia. Zay ary amin'ny filazany hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika raha mbola misy tsy voaravako natorotorofoan'ny ranabavy Charline hono le hira sady tiany misaotra anao ihany koa nankafy ho an'i Jesosy ny voninahitra. Selina Rozmina tahiny Jesosy ihany koa. Berthe Sava tahiny tompo. Lasa arytsika avy hatrany tahiny tompo ranabavy kadaka anao avy hatrany ny fitenenana rehefa vita ny toroteniny dia miverina tao amelabelatra. Amen. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia fahalinjay zany riava malala ifampizara ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva-tsy riavana dia ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarako amintsika riavana dia hitantsika ao amin'ny Salamo 4:100 andininy 2:20 Salamo 4:100 andininy 2:20 rehefa hitantsika zany riava malala dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fisaorana nataony izay saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Inona no avaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Averiko indray mandeha. Inona no avaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Amen. Zany tenin'Andriamanitra fohy kely zany ry ava malala no entiko ifampizarana amintsika amin'ity hariva-tsy. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia manontany miteny amintsika hoe inona no avaliko an'i Jehova noho ny soa izay vitan'Andriamanitra tamintsika.
ry havana malala jesosy tokoa ry havana tena hoe raha ny zavatra nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ry havana dia tena hoe tsy vitantsika ary tena hoe tsy vita ho tataraintsika ny soa izay omen'andriamanitra antsika ry havana tena hoe maro ry havana na ny fofinaina izay iainantsika io soa azotsika avy amin'andriamanitra zany ry havana na io fahasalamanao io anao mijoro tsara matanjaka eto io soa avy amin'andriamanitra zany ry havana tena lehibe andriamanitra ry havana tsy atsika izy na io vady aman-janaka anao io mbola faly eo ankilanao io na tena hoe fahasalamana omeny an'io zanakanao io soa avy amin'andriamanitra zany ry havana na ny asa zay na iasanao io mbola soa avy amin'andriamanitra tena tsy voatanisy ry havana raha za manokana ry havana dia tena tsy voatanisako ry hava-malala ny soa izay omen'andriamanitra anao aleloia ka eto ry hava-malala ny tenin'andriamanitra dia miteny hoe inona tokoa moa zany no avalitsika amin'andriamanitra noho n'izany soa vitan'andriamanitra tamintsika zany satria ianao ry havana na ianao matory amin'ny alina ry havana mifo ianao raha mipitsy maraina ry havana salama vatana io ry havana malala soa avy amin'andriamanitra nge io tena soa avy amin'andriamanitra io ry havana fitiavany antsika io mbola nomeny fofinaintsika azon'andriamanitra atao ry havana matena hoe amin'ny alina matory iny tsika dia tsy miverina intsony ry havana fa noho ny inona no fitiavan'andriamanitra antsika ry havana mbola mahita ny tavany fianakaviantsika mahita ny tavany vady aman-janantsika ry havana mbola fitiavan'andriamanitra antsika zany tena soa avy amin'andriamanitra zany amen ka manontany aminao hoe tory havana mba inona tokoa moa zany mba avalitsika an'andriamanitra ry havana amin'izany soa nomen'andriamanitra antsika zany maro dia maro tokoa ry havana malala ny valiny zany ry havana mety ao ny teny hoe tena nompo an'andriamanitra za amin'ny fiainako manontolo tena hoe anome raha-pifaliana za amin'ny fitiavan'andriamanitra tena maro ry hava-malala raha za manokana ry hava-malala dia tena lehibe tokoa ny fitiavan'andriamanitra ry havana raha tena hoe nanandeha nanao vakansy za ry hava-malala teo tena na ny soa vitan'andriamanitra tamiko ry havana tsy voavaliko ry havana nefa ry havana malala olombelona ihany ange za ry havana mety hoe tsy mendrika akorina dia antsony anarin'andriamanitra azy fa noho ny fitahian'andriamanitra ry havana noho ny soa vitan'andriamanitra tamiko ry havana malala dia nitahian'andriamanitra foana na dia tao zany zavatra hoe nisy ao amin'ny fiainana ry hava-malala tsy misy zavatra mangidy kely ry havana fa tena hoe ny soa vitan'andriamanitra amiko kosa ry havana malala dia impolo ny zavatra ny sedraiko ry hava-malala tena hoe mahery andriamanitra ry havana tena mahery andriamanitra na ny nandeha za na nynody za dia nitantanan'andriamanitra foana ry havana meny soa foana tamin'ny fiainako ry havana na teo amin'ny vady aman-janako zany ry havana na tamin'ny fahasalamana zany ry hava-malala na hoe na mitoera-bola zany ry hava-malala hoe nanaovana vakansy tena hoe nitahian'andriamanitra ry havana tena hoe maro dia maro tokoa ny soa izay namen'andriamanitra ay tena isorako Jehovah Andriamanitra fa tena tsy voavaliko ry hava-malala ny fitiavana fa inona ny zavatra mba omeko an'andriamanitra ry hava-malala ny foko manontolo ry havana ny anom-poko an'andriamanitra ry hava-malala tena hoe deraina Jesosy ry havana fa tsy atsika io andriamanitsika io ary ny zavatra ny fitiavan'andriamanitra atsika io ry hava-malala dia tena tsy voatanisa ry havana tena mino za ry havana malala fa tsika zanak'andriamanitra omen'andriamanitra soa tokoa tsika ry havana tena hoe isan'androsantsika ampisehoan'andriamanitra foana ny fitiavany antsika ampisehoan'andriamanitra foana ny soa izay omeny antsika ry havana ampatonga antsika eto izao ry hava-malala dia ny soa vitan'andriamanitra tamintsika ry havana amen ka manontany tena amintsika ry hava-malala moa ve ianao ry hava-malala mba hoe ny soa vitan'andriamanitra tamintsika zany ry hava-malala mba inona mba nynavalinao an'andriamanitra ry havana anompo an'andriamanitra tsika ry hava-malala anaraka ny tenin'andriamanitra tsika ry hava-malala tena misaotra an'andriamanitra tsika ry hava-malala tena tsy voavalitsika tokoa ry hava-malala ny soa izay ataon'andriamanitra amintsika ry havana tena hoe tena lehibe andriamanitsika io ry havana lehibe io andriamanitra tsy mijery tavan'olona io andriamanitra tsy atsika io na inona no ataontsika na karazany inona tsika na karazany inona tsika andriamanitsika io ry hava-malala dia makaty antsika manome soa antsika foana tena hoe tsy voavalitsika ny soa izay ataon'andriamanitra amintsika ry havana tena tsika olombelona anie ry havana ka tsy mavita na dia soa amin'ny olona tsirairay amintsika na hoe amin'ny havantsika fa andriamanitra kosa ry havana dia mavita soa amintsika izy tena manao isan'andro amintsika andriamanitra omeny zava-baovao foana amin'ny fiainantsika omeny fitiavana foana tsika omeny soa foana tsika noho ny inona noho ny fitiavan'andriamanitra antsika zany ry havana amen
sorantsika andriamanitra ry havana fa tena hoe manana raitsika, manana zay ray tena tiatsika tsika, tsy raha ray aveto ry havana. De raha ena Jesosy ry havana lehibe izy, fa na de eo aza zany hoe ny fanatitra ny zavatra rehetra zay taotsika amaliatsika n'Andriamanitra no fitiavan'Andriamanitra antsika zany ry hava malala. De andeke ho jerevantsika ao amin'ny Jaune 4:4-5. Raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko. Amen. Na de eo aza zany rehetrarehetra zany ry havana, fa ny zavatra tena hoe angatain'Andriamanitra amintsika ry havana de hoe hitandrina ny didin'Andriamanitra ry havana. Zany hoe tena hoe mila mitandrina ny didin'Andriamanitra antsika ry hava malala amin'izany fitiavana. Zany ny zavatra angatain'Andriamanitra amintsika ry havana. De hitandremantsika ny didin'Andriamanitra, hitandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Zany mba valin'ny bavaka, mba valin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana. Zany mba tena hoe angatain'Andriamanitra amintsika ry havana. Ka manomboka androany tsika ry hava malala de mangataka miteny amintsika Andriamanitra mba hoe anaraka ny didintsika ry havana, ankatoy ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Ny didin'Andriamanitra ry havana de ao hitantsika ao amin'ny Baiboly ry havana, ao ny tenin'Andriamanitra ry havana, ao daholo ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny tenin'Andriamanitra izay fampiararana amintsika rehetra ry hava malala, izay anarantsika ny didin'Andriamanitra ry havana. Tena hoe mino za ry hava malala fa zany hoe fitiavan'Andriamanitra antsika zany ry hava malala, de mba anomezantsika ny valiny an'Andriamanitra ry hava malala, de anarantsika ny didiny ny tenin'Andriamanitra ry havana. Mitodika amintsika kristianina za ry hava malala, mino za fa manomboka androantsika ry hava malala de tena hoe anaraka an'izany didin'Andriamanitra zany tsika, tena hoe ankatoy ny tenin'Andriamanitra tsika ry hava malala, satria ny soa vitan'Andriamanitra amintsika ry hava malala de tena tsy voavalintsika ry havana. Maro ary tena hoe maro tokoa ry havana tiatsika Andriamanitra ry havana, ary mba zavatra angataintsika amin'Andriamanitra tsika marina ry havana malala. Fa tena hoe ao hoe tena hoe anaraka tena anompo anao sa Jesosy tena hoe anaraka ny hoe anatitra fanatitra ho an'Andriamanitra tsika ry havana. Fa ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra kosa ry havana de tena zavatra tena hoe angatan'Andriamanitra ary ato amin'ny teniny ato ry hava malala, de hoe ato amin'ny teniny ato ry hava malala de hoe raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko. De mino za ry hava malala fa manomboka androany tsika zanak'Andriamanitra, tsika zay efa nividin'Andriamanitra ry hava malala, de tena hoe anaraka ny didin'Andriamanitra tsika manomboka androany ry havana. Tena hoe ny soa zay vitan'Andriamanitra amintsika ry hava malala, de mba izany mba amalitsika an'Andriamanitra ry havana, de ny fanarantsika ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ry havana. Mino za ry hava malala fa zany tenin'Andriamanitra zay fohy kely zay nentiko tamintsika zany ry havana, de tena hoe avoky ny ara-panahintsika tsy raray avy ry havana. De manomboka androany ry havana atsika zanak'Andriamanitra ry havana, Andriamanitra tena tsiatsika manome soatsika mandrakariva Andriamanitra. Mino aho ry havana malala fa manomboka androany tsika de anaraka ny tenin'Andriamanitra ry havana, anaraka ny didin'Andriamanitra tsika noho zany soa vitan'Andriamanitra amintsika zany ry havana. De zay indray ary ry hava malala ny tenin'Andriamanitra zay ny fampizarako amintsika amin'ty arivo ity de makasitraka indrindra pastera nanome fitenenana de tahiny Jesosy daholo. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra anao anabavy kadaka. Andriamanitra manakireo fahasoavana ny amaly fitianao de mitombohositra de mitombo fahasoavana hatrany ihany koa ianao. Alleluia. Sotranareo ihany koa makasitraka azy mampahery azy foana ny fakasitrahana zay ataonareo de tahin'ny tompo de mahereza mitombosa de mitombo fahasoavana. Misaotra amin'ny asan'Andriamanitra zay nataonao fa tsy kely zany fangeza de Jesosy any amaly fitianao. Alleluia. Salamo fa 9:20 andiny 2:20 lonetin-dranabavy-kadaka. Alleluia. Ho le tenin'Andriamanitra hoe aminaran'i Jesosy, inona no avaliko an'i Jehova no ny soletra nataony tamiko. Alleluia. Mba hampazava tsara atsika an'izany hoe hampavesatra atsika kokoa an'izany teny zany de zao ndao vakiko aminao ny manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 7:20. Vakiko manontolo Salamo 9:20. Ny Salamo 9:20 de fisaorana nataon'izay saika maty, tsy hoe saika nigadra, tsy hoe saika nenjery, tsy hoe saika tapaka na folaka
tsy hoe saiky very vola, tsy hoe saiky tsy nahazo vady, tsy hoe saiky tradoza, fa saiky maty. Angambany zany ny ambony indrindra amin'ny zavatra mety atahorantsika de ny maty. Ny zahatra nahafaty toy ny zava-doza, zavatra ngeza, fisaorana nataony zay saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Tsy mitovy mihitsy ny fisaoran'ny olona saiky maty sy ny olona saiky narary. Tsy mitovy mihitsy ny fisaoran'ny olona saiky maty sy ny olona saiky nenjera. Raha misy olona marary mafy, teny efa hoe ambava ahoana ny fahafatesana, efa mety tany amin'ny efa raha ty andafy de efa tany amin'ny soins palliatifs mihitsy, efa any amin'le olona efa le manomboka efa andrasana sisa ny fahafatesany, nefa velona ndray sy ny olona nararirarikibo, ohatra ny somary nararirarikibo de sady nivavaka any nimina sy mehekita de sitrany. Tsy hitovy mihitsy ny fisaoran'Andriamanitra avy amin'ireo olona ireo. Nisy fanohatana nataon'i Jesosy hoe nisy olona ray nanana vola be de nisy olona ray nanana vola kely, de le tompotrosa zany indray nindrana vola be taminy, nanana ny vola be, indray nanana ny vola kely, fa le aveo samy navositra n'le vola le trosa. Toy Jesosy aminao, iza no nisaotra be dehibe an'ny olona io, lay tompotrosa? De tonga to izy mipianatra hoe le namitsorana be, le namelana be. De Jesosy marina zany, marina zany, marina zany. Fa ty tena olona fisaorana nataon'izay olona saiky maty nefa nivonjen'Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy andiny voalohany, za ty an Jehova satria efa nandre ny feo ny fifonako izy, satria efa nanogirana ny sofiny tamiko izy de niantso raha mbola velona koa. Nididina tamiko ny famatorany fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fiainatsika. Nahita fahoriana sy alahelo aho, mafy ange zany ry havana. Efa nididina taminy ny famatorany fahafatesana, efa tsisy azo natao tsony, tsisy ninona afaka niantsika tsony. Nanoerany ny fahafatesana, efa voadidina, efa voafatotra ny fanahy fahafatesana. Nahazo any fahorian'ny fiainatsika, zany hoe tena efa ny fahoriana hitan'ny olona any amin'ny fiainatsika efa niatraika tambatra. Zany efa tena ambava ahoana e. Misy olona mialaina, mbola tsy maty koa izy, de zao ny teneniny, fondreo hoe maia e, afo be, hoe maia. Hitanao, efa tsinjo ny sady ny tandindo ny zavatra iainany any amin'ny fiainatsika. May fondreo hoe matahotra be, rehefa le alohan'ny fatiny efa mandindona azy sady zavatra zay iainany. De zany ny zavatra nitranga ty. Zany olona lefa hitanao hoe fambava ahoana ny fahafatesana, efa somary ny delira mihitsy, efa tena ozy ny olona zay ny vita. Zany ange tsy hoe saiky maty fotsiny hoe ahoana, fa olona efa tena tany amin'ny réanimation 3. Safiry moa le tena bondrindra ao Madagasikara. Rehefa any amin'izay toerana zay de matetika efa maty daholo ny olona voaka reo. Efa mitomany ny fianakaviana raha voafindra any, zareo amin'ny HGRA misy zay. Na ny réanimation ohatra misy hoe 1, 2, 3 izy zay. De rehefa any amin'ny 3 ianao de efa mosara jeté vidiny. Vidy rano mangatsika. Niodidina tamiko ny famatorana ny fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fiainatsika. Nahita fahoriana sy alahelo aho. Efa tena tany topy aza domona, Allemagne, alleluia. Zany hoe efa tena tsisy azo atao tsony zany. Efa tena ambava ahoana. Efa tena hoe Jehova tsisy azo raha dokotera, na io didina teo aza ny dokotera manampaizina rehetra, efa famatorana fahafatesana mihitsy nefa namatotra azy. Ary tena efa tena ohatra hoe tongotsirana efa ny amin'ny fiainatsika, tongotsirana mbola mihazo azo tantany. Zany efa olona efa tena ambava ahoana. Fa zao ny zava-mahafinaritra andiny bevatra. De ny antso fianarany Jehova mifona aminao vonjeny fanahiko. Ny sainy mbola afaka naneritreritra an'izay. Mety olona efa manomboka tsy mahatsiaro tena tsony, fa ny sainy mbola afaka Jehova.
zany mahatonga antsika rehefa mivavaka ho an'ireny olona marary be reny a de rehefa hita hoe tena io le olona fa tena marary be fa de fantapatatra hoe tena ohatrany tsy hoavitra tsony ty ampibebao aingana ampibebao aingana fa zava-dehibe ny mibebaka ary tety de mibebaka izy ny antsona ny aran'i Jehovah mifona aminao avonjeo ny fanahiko mamindra fo sy marina Jehovah eny mianatra ny Andriamanitsika miaro ny kelisaina Jehovah rerakadikadena namonjy izy namonjy ahy izy tahiny tompo a terirano benja aika Jehovah io zany ry havana hatrany amin'ny farany mbola afaka miaino ary zany tena tsapany ty mpanompon'Andriamanitra izay nanoatra ny salamo ty hoe tena Jehovah efa tsisy azoko natao tsondy alleluia misaiko sisany no miteny fona Jehovah aike Jehovah mamindra fo sady miatra na de reraka azy ianao Jehovah tsy reraka sika misy fotoana tena reraka ao anatin'ny aditsika reraka ny fanahintsika reraka ny vatantsika reraka ny saintsika fa zama amin'ny vavao mampany anao Jehovah tsy reraka Jehovah tsy reraka andiny fa vito miverena ao amin'ny fitsaharanao ry fanahiko fa Jehovah nisy soana fa efa mampionona ny fanahiny izy rehefa nitakotaka ny fanahiny hoe zay ny vita fialatsity ty androany ny amin'ny Jehovah ka ny amin'ny Jehovah tery ambony tery namonjy izy verena amin'ny fitsarako ry fanahiko fa Jehovah nisy soanao manomboka eo zany efa manomboka matsiaro amin'izay izy manomboka eo zany efa manomboka efa milamina amin'izay izy verena amin'ny fitsaharanao ry fanahiko satria mitsahatra ny fanahy teo aloha fa rehefa nididina ny fanafahafatesana izy amony tsy atao ohatra ny hofaty zany rehefa hofaty zany nge raha anao tena tsy maintsy tena mitambolona anaty saina hoe inona mo anahoana ilay fitsarana anahoana ilay fionako amin'Andriamanitra sarotra ny anana toky zany hoe za ndre aloha zany maty zany de tonga de tsisy ny natahorako mihitsy fa mbola iona ao amin'ilay Andriamanitra malala ny any anaty rehetrarehetra nahita ny natao tany amin'ny takony indrindry tsika mampatahotra foana zany mihina fa midobodoboka foana ny fotsika ijery valim-panadinana na de hainao daholo aza ny tany de ozany hoe mbola nisy fitsarana ihany tao rasana trimo zany de mitataina kely foana ihany midobodoboka ny fo maika moa fa ny olona tsy nisy ny soratana midobodoboka koa ny fo hoe so mba afaka ihany fa le tenanay midobodoboka fo so sanatri tsy afaka ka eto nanomboka namonjy Jehovah nanomboka niatra Jehovah namindra fo Jehovah verena amin'ny fitsaranao ry fanahiko verena amin'ny laoniny alleluia verena amin'ny laoniny fa Jehovah nisy soanao de namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongotro tamin'ny fanafitohinana andeha anatrehan'i Jehovah eo amin'ny taniny velona alleluia lasa isan'ny velona indray zay rehetra tsy ny lamina alleluia vojena ny fanahy na de ny ranomaso ary tsy navelan'Andriamanitra nasiana ranomaso itsongy rehefa mianatra Jehovah na ny maso hoe tsy avelan'Andriamanitra mando ny ranomasona alahelo zany tsony hafana ary ny tongotro tamin'ny fatafitohinana narovana zany andeha anatrehan'i Jehovah ny amin'ny taniny velona iny amin'izay ianao le avy taiza avy tany amin'ny taniny maty efa ny amin'ny tontolony maty nge nisy anao fa matorany fahafatesana efa tany amin'ny tontolony maty ianao amin'ny efa manofy efa mideliry efa mahita fahitana tany amin'ny tontolony maty zay efa tany amin'ny tontolony maty tsy narenin'inona tsony ny vatana fa naverin'Andriamanitra namindra fo Jehovah alleluia verina ny fahatsapana verina ny aina ozy izy andeha anatrehan'i Jehovah amin'ny taniny velona alleluia amen andiny vavolo nino a iteny tokoa mahantra indrindra hoy za tamin'ny fahatairako fa nainga ny olona rehetra iny nanao valiko an'i Jehovah no ny soa rehetra
nataony tamiko. Zantsika eo aloha avy tany alavitra be mihitsika zany olo zany ramany efa tany amin'ny fiainantsika. Inona no avaliko an' Jehova no ny soa rehetra zay nataony tamiko. Be dia be zany soa rehetra zany a, tsy misy adino zany a, aza misy adinoana ny fitahiny rehetra eo ny tenin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ireo soa rehetra rehetra ireo saiko nanambahoatra anahy. Marina mihitsy tendra nabavakadaka teo soa raisitsika avy amin'Andriamanitra zany ry havana na ny fofinaina mahavelona ny ainatsika nomboka tamin'ny maraina ka hatramin'izao, ny fotsika amin'ny tempo tsy nitsahatra mandraky ny androany, ny raha mikorina ao anatin'ny lohatsika, rivotra mikorina, ny oxygène mikorina ao anatin'ny ati-dohantsika io mantsy raha vao tsy ampy oxygène dia tsy mety. Ao anatin'ny ati-dohantsika misy oxygène itsika tika misy courant fa teo ohatr'izao ny tananao dia tsapova misy courant nge tsika reto e. Tsika io misy herinaratra zay ny proof fa velona tsika. Zany mahatonga antsika hoe rehefa manamboatra an'ireny appareil électronique ireny tsika dia misy bracelet zay antistatique ny anarany, miaro an'ilay courant tsy hipassy any amin'ny zavatra, ny amin'ireny composant électronique sy composant rehetrarehetra amin'ny fitaovana électronique ireny. Ianao zany raha ohatra ianao zay amboatra telefônina ianao na anokatsokatra ordinateur hoe an'olo nadio ordinateur, an'olo batterie na an'olo dia zao ny ataonao, mitazona zavatra vy aloha anao, mitady vy anao zany dia apetaka ao amin'ny vy aloha ny tananao dia mifindra amin'iny ilay courant afaka amin'iny dia afaka mikitika an'izay. Raha vao tsy manao an'izay ianao na dia manolo batterie ary ny anokafanao ny ordinateur anao io misy composant anankiray kely voakika to dia maty ny carte anao satria tratran'ny courant, tratran'ny court-circuit avy amintsika. Amatonga antsika ohatra avy migorisa, avy misy frottement tsika dia fandray tanana aminao dia misy courant tena hitanao mitseratra mangamanga, misy courant mihitsy. Fa efa tratran'izany nareo ohatra hoe zanak'areo zao avy mandeha migorisa amin'ireny toboggan ireny dia raha vao raisinao izy tonga dia misy courant satria tao an'ilay frottement iny dia misy courant mivoaka tsika. Ny tiako tenenanao hoe reny rehetrarehetra ireny a fahasoavan'Andriamanitra velona tsika. Alleloia. Soran'Andriamanitra sy mbola nisy mifandiso ny zavatra nataonao tamin'ity androany ty hoe andeha hihinam-banina dia atsofoka tany amin'ny sofina satria tsy voakomandy ny ranao intsony dia ny misofinao rehefa anao ny sotro na hoe bango volo dia volombavana hoe bangonao. Azonareo ampiditra soimazy dia atao aty aoriana. Alleloia. Soran'Andriamanitra zany fahasoavan'Andriamanitra daholo zany ary raha ny tena marina tsy tokony adinontsika ny sotran'Andriamanitra zany. Raha mbola adinonao zany dia rehefa atory rehefa dia atadidio daholo hatramin'ny mahay sotra Jehova. 10 kilometra zao mivitantsika tamin'ny tomobile androany tsisy accident nazo antsika naray. Zany raha nahita tomobile tsy ahoanao to dia mirehatra tonga dia mirehatra to dia tsisy niraisy ny tomobile io fa tapera sisa. Tena niny ary zany tsy tomobile netiko ny tratran'izay dia mila misaotra an'Andriamanitra zany tsy tratran'izany. Inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Fa zany rehetra zany ohatry ny hoe raisinao sy ohatry ny zavatra pitsopitsony fa tsika ireo ao anatin'ny fiainantsika kiraro lasa bone zany izy. Soran'Andriamanitra iny raha misy zavatra mipika reny fotsiny ao anatin'ny lalandrao anatin'ny lohanao mikomandy anao mifamadika daholo zavatra ataonao dia bone lasa bakiraro. Inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Fa zany rehetrarehetra zany efa isaorantsika an'Andriamanitra daholo zany. Fa le zavatra isaorana eto zavatra lalina be mihitsy. Tsy hoe misaotra an'Andriamanitra inona ny soa avaliko an' Jehova noho ny vary nomeny anahy. Efa zavatra fahasoavana zay ngeza be fa teto zavatra miankina amanaina. Inona ny zavatra miankina amanaina? Miankina amanaina mihitsy tsaroanao nataon'i Jehova Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Samy manana ny tsika ireo ny azo ohatra boka mitrosa be fa tena tototra saika namony tena mihitsy atao anatin'izany hoe tsy vitako intsony ty fiainana ity
naverin'andriamanitra eny amin'ny taniny velona, naverin'andriamanitra nitafiny voninahitra, samy seovahoaka isanandro isanandro to amin'ilay hoe java-dehibe eo amin'ny fiainako zany. Inona ny soa valiko anjeo no ny soa rehetra nataony tamiko, ary ao anatin'ny fiainantsika tsy maintsy misy anankiray farafahakeliny ngeza be mihitsy ao anatin'izay zavatra rehetra nitrango izay. Dia nio ny fiainanao fa ao no ny soa rehetra fa ao tsy maintsy misy an'le tena le ngeza indrindra ao. Dia izao apetrao aminao zany fantania inona no valiko an' Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko. Aleluia. Efa maino ranabavy-kadaka mitory teny eo dia tena resy lahatra hoe tena nanaovan'i Jehovah zavatra ngezabe izy. Aleluia. Ary rariny izy raha misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Tsaloko foana zany hoe ranabavitsika kadaka io taloha ny fomba ohatrany tsy azoko tsara zany zavatra teny andranabaviko tany ilahy zany. Olana isako tojo zany to dia mahazo an'ilay fanontaniana to dia nanontany hoe dia nirehatra ve fa za zao tsy mahazo an'ilay izy olony asako tsaika nataony tamin'ny sofazy aboa. Efa may voatadidina tranon'ranabavy salinina saika may zany zao ngingeza be zany. Hitanareo nareo tsy maintsy manana an'izay dinio kely fa manana an'izay zavatra ngeza be zay nareo. Mety ray, mety roa, mety folo fa ombadika ireo anatin'ireo zavatra hoe inona ny soa valiko zany no soa rehetra nataony tamiko misy amin'le degré ambony be ao. Aleluia. Ny andranabavy kadaka io zao antsika izay tsy mahalala azy natongavana izy io teto dia izao ranabavy Lovely namany. Dia ranabavy Lovely namany dia Lovely manaraka fandarantsika eto foana isan-kalina. Misy fotoana mandeha mandeha izy ity mandeha mivahiny any amin'ny kadaka Lovely dia miheno fandarana amin'ny alina dia elindelen'ny kadaka dia any aniny eo hoe anenina koza fandarana zany mivavaka. Dia izao ohatr'izao izy eritreretao androka saokenareo hoe mba hitanareo hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra ve kadaka io kadaka taloha le olona nitoroteny teo zao izy taloha. Vitanareo ihany le sary fa ataoko mba mifandraiky amin'le toroteny androany dia mba nilaiko reto sariny reto. Zao ranabavitsika kadaka io taloha. Tanareo afaka hitenenako anareo zany zay mpitoroteny rehetrarehetra miteny fa tsy ilaina ny fiovana dia disoko kely nareo androany fa zao io ranabavitsika io taloha. Fa zao rehefa ohatr'izao izy dia nomeme any ranabavy Lovely satria Lovely mantsy ranabavy Lovely mitovy aminazy ihany taloha satria mpinamana izy roa mantoko volo tena manao postisy manao tena postisy manao reny zavatra be dia be ireny. Dia niala tamin'izay zany misaotra ny tojo misaotra tojo. Dia izao hitany amin'izay zany Lovely niala tamin'le fiainana zao tontolo zao le pôsy le endrika taloha dia ohatry tsy dia azo azo ranabavy kadaka ohatry hoe verinamana izy dia aneniny ohatr'izany nefa tao ambadika izany izy hitanareo amin'ny sary io nisy problème ngeza be.
nisy problema ngezabe. Ina problemany? Tsy nentina hazo zanaka izy. Tsy nentina hazo zanaka izy. Ary zao ny zavatra problema tsy nahazo zanaka. Efa niteraka izy aloha, dia avy amin'izay nandritra ny 5 taona, tsy nentina hazo zaza. Ary efa tsy nentina hazo zaza, dia sady lemezana no lavoliny no adalainy amin'ny jupe lavo. Dia izao ny zavatra antranga. Nandritra ny 5 taona nefa izy memehany lavolio, misy problème, tsy mety mahazo zanaka intsony. Bevoka kely 3 volana, 2 volana, 2 volana sy tapany. Dia afa-jaza foana nandritra ny 5 taona. Dia taloha ny vavahany tamintsika teto, niaraka tamintsika teto, tsy hoe vavahany tamintsika, tsika tsy vavahany fa ny vavahany tamin'Andriamanitra niaraka tamintsika teto. Dia ho ataoko mihitsy nanomboka tamin'ny vavahany tamin'ny Andriamanitra ny andramoka izao, halleloia, Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia efa mafalifaly ihany izy aloha. Fa mba tafakatra 5 volana ny kibony. Dia efa hoe efa niohatran'ilay 2 volana sy tapany sy 2 volana sy 3 volana na afa-jaza hatramin'izay, efa mba izy kosa angambo ty. Afaka indray ilay zaza 5 volana. Tapa-kevitra izy avy eo. Ahoana ry lavolio? Nanomboka nanontany. Nanomboka nanontany. Resaka tamiko misy tamin'izay fotoan'izay. Nanomboka jerijery teto izy kadaka manala sesaina dia manomboka arabanety ny anara fa tamin'ireny izy mbola hikalamena volo. Halleloia. Fa zao nanomboka ny resaka. Fa ianao rehefa miresaka amiko dia tsotra fotsiny mamaly vavaka eo Andriamanitra io. Izay fotsiny. Ny hainy vavaka eo mamaly vavaka. Fa ianao hoe vonina hiova anaraka an'Andriamanitra. Nanapa-kevitra ary zao ranapahavonkataka za hivavaka pastera ho zay. Za koa hivavaka ho anao. Jereko amin'izay izy. Vonina avy ho anao ny hiova e. Hiala amin'ireny tena vonina ho izy. Halleloia. Dia niala. Nanomboka ny vavaka amin'izay. Nanomboka nanatrika vavaka tsy loatra ny mitselitselika totsony fa nanomboka ny fantoka ny vavaka ranapahavonkataka. Tokony nomena mivady azy tamin'izany ny tolam-bavaka. Tena hazo zaza ianao ka, tsy maintsy hazo zaza ianao. Halleloia. Nanomboka nitsaika ny tao an-kibo. Mbola matahotra ihany, ary ny devolo koa mbola nampiroro. Fa eritreretinareo fa bevoka izy izy bevoka io 3 volana nandritra ny napipetraka ny zaza manao hémorragie. Tonga fotoana foana izany dia manao hémorragie be mihitsy. Nefa ilay zaza natao ny test efa hoe bevoka. Izany hoe tena mbola tena miezaka mihitsy ny devoly. Tsy hampanahany janaka azy. Azonareo? Fa ninona ezaka ataon'ny devoliny tsy azo adinolona. Dia izao efa mandeha eny amin'ny tany velona izy. Ho ten'Andriamanitra hoe miverena amin'ny fitsarana ary fanahiko fa Jehovah nisy anao ary namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy nomasoko tamin'ny ranomaso ary nitonga tamin'ny fahatafotoinana andeha anatrehan'i Jehovah eo amin'ny tany velona. Nitombotra kadaka izany efa tsy any amin'ny fiainantsika intsony. Efa nisolon'i Jehovah efa mandeha eny amin'ny tany velona fa mbola misy hémorragie fotsiny. Ny zaza efa ao an-kibo. Ilay zaza efa ao an-kibo efa mahazatra. Ilay zaza ao an-kibo efa mahazatra. Tadidiko mihitsy kadaka vao niteneniko hoe tsy mila kisoa dia izy hoe sarotra be amiko izany tsilako izany izy fa miala amin'izany. Na samy manana fahalemeny daholo nareo te zavatra tsy fohy. Ny kadaka izany kisoany tsy fohy ny raozimina indray firavaka volamena. Hainao moa karana amin'ny firavaka volamena fa raozimina indray. Io ny aza tena mamprofitera ahoana tsy ravaka intsony. Zava-poana ireny ravana mihoatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisitsika. Halleloia. Ka zao averiko ilay teniko. Ny mitoejaza efa mahazatra ny kadaka. Fa ny mahatazona zaza 5 taona izy izay tsy natazona. Nomboka niditra ambava, niditra amin'izay. Irosy lalina amin'ny fivavahana. Ny fotoana nanapahany hevitra fotsiny aloha hoe tadidiko niaranao commencement tsika tamin'izany. Tonga aloha ny valibavaka voalohany. Bevoka. Positif en test. Halleloia.
ny anay de zao tsotra fotsiny zazakely io tena zazakely io tsy lasy zany tsony io manao hémorragie tsy maninony zany e midevolonkery avana manakivy e fa efa pela tanan'Andriamanitra io ny tanjon'Andriamanitra zao efa nialo lefa fatesana ny odidina efa milamina am'izay ry fanahiko ny tenin'Andriamanitra miverenina mo amin'ny fitsarina ry fanahiko zao efa nisy soa efa nanisy soa efa pela tanan'Andriamanitra io ny dikan'izany ny Nikodaniela ho ganagana ny tena mbaolany samy manana an'izay daholo tsika ny anisan'ny tena mafy tampoka le labiera le hoe tsy sotro labiera ntsony iny tena anisan'ny tena mafy tampoka le sakafo ke ihany fa le tsy sotro an'le labiera iny tena mafimafy tampoka iny nanomboka nitsaika am'izay le zaza fa misy mandeha hémorragie zay tsy mihozongozona am'izany ny finoanay amalina koa amalina marina le amalina mbandana iny reny crevette reny anay navesatra daholo niala tamin'ireny 3 volana izy nandeha hémorragie feno 3 volana le kibondry nitsahatra ny hémorragie io valim-bavaka voalohany halleloia niakatra ny fahefa-bolana teo amin'ny faha 5 volana de mitaitaina zay 5 volana le farany teo ny afaka e fa zay tsy mitaitaina am'izany ntsony ny anay de toky efa apela-tanana efa nanolo tena ho an'Andriamanitra kantaka halleloia niovy izy ry avana ny elany reny volo menamena be ny lokony isan'andamina firero isaky ny mandoko reny sady mandany volana ireny ry avana ny tsy ahitana fahasoavan'Andriamanitra za zany de disoko marinany ny ao de zao ny ahako raha misy pastera mpitondra fivavahana nizaniza miteny hoe tsy mijerandreny Andriamanitra de asevo miona aminahy izy teny anahy tsy teoria fa tena pratika ngeravana miaina amin'ny teoria zany mora io miaina amin'ny teoria zany mora fa le tsika tsy zavatra ny aina nahita maso tsapahitanana halleloia hoe io kandaka mena volobe lafaka foana ny zanany zay lafaka ny zanany tsy fantatra mety nisy namosavy izy mety tsy fantatra fa ny zavatra fantatray fotsiny de zao zavatra fantatray de zao nanolo tena ho an'Andriamanitra io vehivavy halleloia ny avana nanolo tena ho an'Andriamanitra efa nanolo tena ho an'Andriamanitra de zay tsy misy amboniny zay niakatra 5 volana volana sady mitaitaina ihany mitaitaina zay tsy mitaitaina am'izany apela-tanan'Andriamanitra io halleloia ny androsome ho ny patalony tena mafy tonga ny fotoana tokony ateraha halleloia io ny zazy io mafatifaty kely linao ny anaran'izy io jerenareo izy mianaka tsy mba mafatifaty fe zao ry amako halleloia io zazy io teneniko anareo io zazy io tena valimbavaka io ry havana valimbavaka tena nitsapahitanana io halleloia hoandranao ay zao volo menamena be sy ny manjamaso tsisy an'izany tsony anloko mena be ankantaka tsisy an'izany tsony fa maninona ary ny tsisy an'izany tsony satria namary soan'i Jehova izy inona ny avaliko amin'i Jehova no soretra zay nataony tamiko inona tokoa ny avalintsika an'i Jehova no soretra zay nataony antsika inona ary zany mba zahatra de tavin'i Jehova amintsika mentsika vola ve Jehova mpanan-karena be tsy mandona ny fony Jehova zany anao fanahitry odorana ve tsika tian'Andriamanitra tokoa aloha fanahitry odorana matoa nanao an'izany ry Solomona nanao an'izany ry Abrahama nanao an'izany ry Jakoba nanao an'izany ry Davida nanao fanahitry odorana akasitsahan'Andriamanitra tokoa ny fanahitry odorana inona ary ny karazana fanatitra tian'Andriamanitra odorana indrindra vatotromba lave sa zanak'ondry mifavy sa zanak'osy osy lasa osy vavy sa voromailala sa romanina 12 otsika ny olitra kado an'i Jehova inona navaliko an'i Jehova no soretra nataony tamiko raha tsy mahita ianao inona ny kado menao an'i Jehova raha nasian'Andriamanitra soa ianao
de meko anao ny torohevitra, meko anao a ny torohevitra mahafinaritra inona ny atolotra ao an' Jehova. Romanina 12:1 aminaran' Jesosy koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-pivavahana mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa mivavy fanavozana ny saina hamantanao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Alleloia. Ahoana izy izy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-pana mety ataonareo izany. Amen. Misaotra ny amany namaly an'izay voalohany dia inona no menao an'Andriamanitra ny tenanao izy izy amy ny foky sy ny momba rehetra. Alleluia. Ny fanatitra kasitran'Andriamanitra indrindra dia ny tenantsika no fanatitra velona masina. Aintsika moa zany hoe masina, misy afaka hiteny ve zao hoe masina irana bavintsika kadaka tamin'le volony teo ireny. Tsika tsy mitsara fa io ny filazana ny marina sy ny fanoroana amintsika hoe zao ny atao hoe masina sy tsy masina tsy mitsara ny dikan'izay. Zany foana masina reny ny olona nareo mitsara olona laza mitsara mba tsy ho tsaraina. Tsy mitsara zany fa mampafantatra anao inona ny masina dia inona ny tsy masina raha tsy fantatrao. Inona ny toe-panahy ilain'Andriamanitra? Inona ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina teo? Andiny faharoa. Ary zao miovà amin'ny fanavozana ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Miovà. Miovà zany a raha ohatra zao ateo dia mba miova ohatra zao a zany. Ditanareo miara-maka sara amin'izany izy teo. Fantaka zao tsotriny eny intsony tsy gaga zao ny coiffure nandehanany taloha nga tsy handoko volo intsony. Misy sary izy izay hitako rehefa samiana dia mba jerenay ny comptenareo ao izy ary teo dia misy sary ny kafa zay ohatra mandeha eny amin'ny plage zay tadidiko. Fa tena tonga dia zao tontolo zao e. Fa tsy zany intsony izy zao. Satria naninona? Iny izy niakatra. Inona ny soavaliko an'izao no sorehetra nataony tany? Betsaka nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany a. Fa anisan'ny ngeza be zany hoe aina nomena aina izy. Terabao izy, nahazo taranaka izy, nahazo alino ary io lino kely io dia zaza mahafinaritra. Io zaza io miara-manao aminay commencement aminay vao eo amin'ny zoom io miara-mivavaka zay tena feno fifaliana ary zaza feno fifaliana tena miavaka. Valim-bavaka e. Valim-bavaka. Ny zaza rehetra seky tsy nisy ka nisy valim-bavaka io tonga dia miavaka ary Samuel ange anisan'izany. Ry John mpanao batisa ange anisan'izany. Reny zaza hoe zanaka momba seka tsy nisy dia nisy reny. Ary ho lasa lavitra io zaza io. Alleluia. Iny amin'izay izy anao fanatitra. Ny fanatitra velona inona ny toy an'Andriamanitra? Mbola le paozin'le fiainany teo ve? Tsy zany intsony. Nomeny any lovely izy taloha fa resy lahatra izy misy zavatra ao amin'ny lovely ao. Inona le zavatra ao amin'ny lovely? Zavatra tsy ao aminy. Ary tsy vitan'ny volomena iny, tsy vitan'ny makiazy iny, tsy vitan'ny fiainany izao tontolo izao iny. Fa zany ny fiainany teo tsy nahazo zaza e. Fa rehefa tapa-kevitra n'olo tena ho an'Andriamanitra. Ozy tsy hoe voaraiko ny fanatitra ao, iny kosariny ianao. Iny ny valim-pity anao. Alleloia. Ny tena Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany, 4:1-10. Korintianina voalohany 4:1-10 azafady fa diso a. Fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Io tenantsika ny ravana sarobidy. Lainga ravana zany olona amin'ny teny zany Andriamanitra tsy mijery ivelany a. Averiko aminareo foana ity zavatra ity ho anareo mpanaraka ny fandarana andramoka izao. Be dia be ny olona miteny tsy maninona re io e. Ohatra hoe groupe de louange ianao manao slim ianao
mipotra daholo na ny faritry ny vatanao a. Misy olona ny am'zao revana mipotra hatramin'ny fotrany manao louange de zao foana le izy hoe ny eo amin'ny fandalinandramoko izao mitsara olona Andriamanitra aza tsy nijery ivelany. Azavaiko anareo zany teny zany a nahitana zany teny zany hoe Andriamanitra tsy olombelona ka hijery ivelany de any amin'ny nifidanan'Andriamanitra ny Davida. Rehefa nifidy an'i Davida Andriamanitra de tonga teo amin'ny tokantranon'i Jese i Samuela. Rehefa tonga teo amin'ny tranon'i Jese Samuela ndasonge any amin'ny Samuela voalohany toko 2 voana kely amin'izay aloha tsika satria ty teny tsy any tena miverina foana ty amin'ny olona ary le izy lasa ohatrany hoe ny olona mitory fahamarinana ohatra tsika mitory fahamasinana de klasiny'ny olona mivavaka aina tsy mpanompo sampy fa mivavaka ohatra tsika ihany no mikilasy atsika hoe nareo mitsaratsara olona. Andriamanitra tsy mijery ivelan'izany de avazavaiko anareo ty androany de azavaina ho an'ny olona le miteny atsika an'ireny koa na rahalahy na ranabavy kristianina mpiara-manompo an'Andriamanitra de ty mba valy teny mba omeko an'andry rehetra rehetra. Samuela voalohany toko 4 ny nanasorana Davida ho mpanjaka de naseny Jehova niaingy Samuela nitondra 10,000 anosorana olona anankiray mbola tsy fantatra izy le olona. Andiny 4 ary no nitongo reo de nijery any Eliaby izy ka manao hoe nivosy Jehova tokoa ty eo atao anatrehany ty. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuela aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganana efa nilavika izy fa tsy mba toy ny fijery ny olona fijery Jehova ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. De eo am'izay ararotin'ny olona hoe tsy mijery ivelany zany Andriamanitra na pataloha rovitrovitra na pastera pataloha rovitrovitra nanaovako tsy mijery an'izany Andriamanitra fa mifono jereny. Mpitory teny mety pastera vehivavy na mpanao louange aho de anao mini jupe na anao pataloha mifinjifinjy fa Andriamanitra tsy mijery ny ivelany fa mijery ny fo. Nefa tsy zany ny tian'Andriamanitra tenena amin'io. Zao ny tian'Andriamanitra tenenina amin'io. Isaoly rehefa nividian'Andriamanitra de tian'Andriamanitra mihitsy ho mpanjaka parfait. Zany hoe bikana tena hoe mendrika mihitsy ohatra hoe atsika zao mifidy olona de présidentiable ozy tsika. Misy an'le lehilahy anankiray zao tamin'ny hoe androtsaka misy hitanao tamin'ny fivitana Madagasikara misy tamin'ny fandrotsahana candidature iny de misy rangahy anankiray tsy teneny teto ny anara sady tsy teneninareo ihany koa tsy maniaza tenenina soratana hoe anao filoham-pirenena de mandeha tongotra izy de manao satroka ohatranao satroka ba izay de ohatry ny any de manana an'le 1 milliard. De hitanao reny zany zao satria manambany an'le olo ohatreny fa rehefa jiroka de hoe tsy présidentiable izy ohatry hoe tsy manana an'le ohatry hoe tokony hoe ianao hitantina firenena de mba somary mba ohatry hoe mba manao endrika raha manambola any ianao de ataovy tsara ny mba présentable tsara anao satria ianao hitondra firenena ohatr'izay zany zao tiako tenenina. Tsy fanambariana taky any amin'ny hoe any amin'ny tenany manokana izy fa any amin'le endrika tiako tenenina zany. Ka Isaoly rehefa mividian'Andriamanitra de voalazany tena marina fa Isaoly de teo amin'ny Israelita teo amin'ny sorony daholo fa Isaoly kosa mbola teo amin'ny sorony miakatra zany hoe atreto amin'ny Saoly daholo ny olona de ny lohan'ny Saoly zany miavaka. Saoly zany tena lava ranjanana bikana sady tsara tarehy. Azonareo sady hitan'Andriamanitra tany amin'ny fony nataon'Andriamanitra tsara tena miavaka ny ivelany lava ranjanana ny Saoly. De zatra an'izay am'izay Samuela hoe tonga tao amin'ny tranon'i Jese ka Eliaba zokin'i Davida de mitovitovy alava amin'ny Saoly sady ranjanana ny lava. Tonga de vanotany Samuela toy Samuela nampatsiahan'ny Samuela ny endriky Saoly toy Samuela ty zany le olona. Toy Jehova attention efa fay aho izy Jehova efa fay aho. Tsy le endriky ivelany tsony ny zava-dehibe amiko androany izy Jehova fa ny any anatin'ny fo. Ndikan'izany tsy hoe tsy nijery ny ivelany Jehova fa ny olona i Samuela ny tian'Andriamanitra tena eto Samuela de tena ity angamba satria Samuela tsy mahafantatra ny aim-pony Eliaba fa Samuela kosa nahita ny endrika ivelany Eliaba de niteny hoe ity ngamba mitovitovy amin'ny Saoly ity le izy. Zay na tonga Jehova niteny hoe zany tsy olombelona tsy ny olombelona zay mijery zay miseho ity ivelany.
fa za kosa ny anatin'ny fony fa tsy midika koa zany hoe tsy mijery ny ivelantsony am'izay Jehovah ka hoe iny Davida miaraka mitakokenatra fotsiny sisa ndeha hanao mpanjaka fa tany am'le endrika le fizika ihany koa zany i Davida tsy lava fa atonony azonareo zay le izy fa tsy midika koa hoe tsy mijery ivelana dia andeha hanao sorta kely ohatry mpanao baolina sy débatteur am'izay itony tena am'izay satria tsy mijery ivelany Jehovah azonareo mpisolona foana ihany ary mpisolona anaty lehilahy manao akanjo lava be taloha satria maninona resaka fahamasinana no bazin'le izy ravako malala ny mpisolona na ny ranjony azy ny farisaina ny ranjony azy tsy hitan'ny olona nefa lehilahy azonareo za zao tena nkanareo mihitsy misy fotoana mandeha excursion zay taloha ny mpiangonana na efa mivofoatra zao fa tsy zay tsy manao sorta zany satria tsy zay mpanompon'Andriamanitra azany ozy nareo ferme be zay fa zay le izy zay any anatiny mihitsy ohatry ny lasa menatra zay hoe talohatsika ohatry zany fa zao tsika efa mba saromana am'izay ny vatana na de lehilahy mainka fanareo vehivavy zay aloha zany momba an'iny ajanokony amin'iny fa fanazavana tsy maintsy ataoko foana zay satria matetika loatra ny fanenjehana ty fandarantsika ty hoe mitsaratsara olona ferme sy ny sisa zay inona zany ny resahantsika teto anao fanatitra ho an'ny Jehovah isika mahakalaza ny Jehovah amin'ny tenanareo zany amin'ny alala amin'ny tenantsika zany jeren'ny olona de akalazaina ho azy Jehovah amin'ny teny amintsika alleloia oka anao mba ho tena akalazany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tenanao fa ianao nge ho fanatitra velona ho atao fanatitra alleloia mba ho fanatitra kasitrahana hoy le Jaona toko 4:15 teo maraparanantsika any anjehantsika ny famaraparanana Jaona toko Jaona 14:15 vakindrana vavakadaka teo raha ty ahy ianareo izy izy de tandrina ny didiko alleloia raha ty ahy ianareo de tandrina ny didiko ny tena roany inona moa ny ilain'ny Jehovah amintsika inona tokoa roany ilain'ny Jehovah amintsika ny arenatsika ve volatsika ve sa ny intsika raha mba nanaovan'ny fahasoavana tsia Deutéronome 10:12 vakitsika voaingana izy ty alakehitriny ry Israely inona moa ny ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy fantatr' Jehovah efa tsisy ninona eny amintsika tsisy ninona miinteresean'ny Jehovah eny amintsika na omentsika ny volatsika raha manambola ranotrano atsika omentsika ny Jehovah ao an-danitra lalana fotsiny ny Jehovah nefa volamena azonareo fa hoy izy ny tena ry ankehitriny ry Israely inona moa ny ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra any ho ty azy tsy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalana izay andinidiko anao anio mba hahita soa ianareo alleloia inona ary ny ilain'ny Jehovah ny aminao manontany ianao ary amin'ny salamo fahaenina amby folo amby zato andiny faharoa inona ary navaliko an'i Jehovah manontany zany tsika mba meo idée de cadeau reto fa te inona ary nomeko any vatiko anniversaire ny amin'ny 30 octobre mba meo idée reto manontany zany nao ny amin'ny salamo 116:12 inona no avaliko an'i Jehovah no ny soretra nataony tamiko inona ve anaty drodolana ve volamena sy zava-manitra sy miora ve vola vato sarobidy carnéole sy jaspi ve inona re hoy Jehovah ananako daholo zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tsy ananako ianao halleluia ny zavatra tsy ananako ianao ny fitiavanao ny fanomponao ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao zany rehetrarehetra ilaiko izy Jehovah ianao io zava-tsarobidy amin'ny Jehovah ianao nanaovan'Andriamanitra fahasoavantsika ary ny an'Andriamanitra ny azo foana mandeha aloha ny an'Andriamanitra ny azo foana aloha mandeha aloha vonjeny aloha tsika vao afaka manolo tena ho azy zay tsika vao manolo tena efa avy nasian'Andriamanitra soa tsika afaka manolo tena io tsy tsika manome voalohany Jehovah foana nanome voalohany taiza nisy atsika taloha androany raha tsy efa nivonjen'Andriamanitra aloha ny fiainantsika vonjeny aloha tsika natsony aloha tsika halleluia de nomeny atsika aloha zay riny fotsika iny andeha tsika voanan'iny vo voasitony de iny antsika vo andeha hiteran'Andriamanitra andeha hanompo azy alleluia
androany ianao mantany inona nomeko an' Jehova de tsotra ihany mba hatolotra ho fanatitra velona sy masina ho an' Jehova ny tenanao, manlora tenanao asan'Andriamanitra, mampoan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Alleloia. De tiavo izy tandremo ny didiny, fa rehefa tandremonao ny didiny de zay ianao ny atao hoe manome voninahitra azy sy mamary fity azy. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy hapitra ny fandarana miloha ny tsika hira aloha raha misy aminareo izara fahatsapana inona ny compte ina revaka anaty commentaire iny rado Aki Radio. Alleluia. Raha misy aminareo mazoto izara fahatsapana. Alleluia. Dia afaka miantsonareo de ampidiriko amin'ny ato amin'ny messenger ianareo io fa misy appel anankiray zao aloha mpandrosotsika sady ndralahantsika tojo izay isorana azy foana ny famelomelomany an'ity fandarantsika ity amin'ny alalan'ny fizarana fahatsapana zay zava-dehibe ny fizarana fahatsapana. Alleluia. De andao ary mentsika fitenenana ary mitahiny tompo ary raha natojo inona ary ny nahakasika anao androany tamin'ny toriteny. Izao tsika reo dia misababetsaka pastera amin'ny fitenenana ny tena nahakasika anahy toriteny entinana vavokataka mihitsy no fitenena anazy tena nahakasika anahy olombelona be zany de niaraka amin'ny fijoroana vahaolombelona tena nahatsapana hoe tena manova olona Andriamanitra sady tena hoe nanesana ny zanony an'lino kely mahafatifaty be. Alleluia. De tena nahakasika anahy koa ilay hoe volamena sy ny volana amin'Andriamanitra fa ianao tsy ampy amin'Andriamanitra. Tsika ny tena hoe tsika zany mba tena ilain'Andriamanitra tsika ny fitiavatsika ny mombatsika rehetra de tena nahakasika be anazy. Any Jesosy tsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindra andralatotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be zay. Misaotra tojo Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao hatrany de mitombo ositra de mitombo fahasoavana foana. Andondresika piditra olona anankiray vaovao. Alleluia. Olona ray hafa izara fahatsapana tahiny tompo raha nabaviliana inona indray ary ny azonao zaraina aminay amin'ity androany ity. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tika mianakavy dia makasitraka anareo manadata amin'ny toriteny androany fa ny tena nahakasika be azy dia le tenin'Andriamanitra hoe lony salamo 16 toko faefatra iny hoe tena anaty ambora farany azy zao dia tena mbola miainy dia namonjy tena hoe mahakasika be azy tena hoe tsara tokoa ty Jehova Andriamanitra izay vavahitsika ty tena Andriamanitra mpanao tsara ary tena nahakasika koa ilay fiainany zanokadaka tena hoe asehon'Andriamanitra ny fa manam-pahefana izy amin'ny zavatra rehetra mahay manao ny zavatra rehetra izy tena nahakasika be dia mankasitraka indrindra dia tahiny Jesosy daholo voninahitra ho azy irery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy tahiny tompo ranabavy Lina Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao hatrany hatrany mitombo sy ilay mitombo fahasoavana. Andao retsika piditra olona ray avy mahafinaritra rehefa mizara fahatsapana nareo. Andao ary ampandrotsika indray ary ranabavitsika Soameva. Inona ny fahatsapana azonao zaraina aminay androany Soameva? Mankasitraka pastera tahiny to pastera tahiny patsika manakava ny fahatsapana hitako to pastera dia zava-dehibe manolotra ny ratsy ho an'i Jesosy tsy lohany tsara. Nanolotra ny ratsy ravavokataka tamin'i Jesosy nanolotra ny ajejoana ravavy Soameva tamin'i Jesosy nivany tsara daholo tahiny Jesosy mahery azatsika manakavy andramo ka zao fa tsara Jehova. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ranabavy Soameva nanaovan'Andriamanitra ihany koa Soameva an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra azy tsika. Mbola misy ihany koa ty zara-pahatsapana hafa. Alleluia. Mahafinaritra be fa mazotozoto tsara nareo mizara fahatsapana. Andray ary tsika piditra olona anankiray hafa izara fahatsapana amin'ity androany ity dia ndao ampandrosotsika ranabavitsika Miria. Alleluia. Andry azy tafiditra tsika fa ny Madagasikara somary ratsiratsy ny connexion
dia miandry azy tafiditsika. Tahitomparana Bavimiry inona ary ny fahatsapana azonao zaraina aminay androany? Teny Jesosy pastora manakavy dia teny Jesosy tsika rehetra mankasitraka indrindra zoky kadaka sy pastera tamin'ny tontolo famelabelana fa tena nakasika tokoa sady manve tena nakasika na pastera dia tenin'Andriamanitra mihitsy ilay hoe inona no avaliko an'i Jehova no misoratana tamintany tena hoe tsapa ilay izy satria maro be tsy voatanitsika somba ataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika na ny fofonantsika io ary ny fontsika mbola afaka mitepy io mbola ny fahasoavan'Andriamanitra mbola ny fitiavan'Andriamanitra atsika fa tsika izany mila hoe mitandrina antsika mila masina atsika mila manitra ny tenantsika aminazy dia zay tena nakasika na pastera. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Makasitraka ny ranabavitsika Miria tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Andriamanitra manaka ny mpasoavina ane amaly fitianareo rehetra zay zara fahatsapana teto fa tena mahafinaritra. Tsy hitanareo mahafinaritra be rehefa misy fizarana fahatsapana mamerina an'ilay zavatra nenotsika teo dia misy point zay tsy hitatsika mety tsy nisarika atsika atao anatin'ilay toroteny nefa ny tamin'ny lalana fizarana fahatsapana ozy tokoa haity koa nisy an'izany teo. Halleluia. Dia misaotra anareo Tojo, Lina, Soameva, Miria izay nizara fahatsapana teto androany. Andriamanitra ny amaly fity atsika tsirairay avy. Ndao ary enoiritsika oharina tehty dia hivavaka avy atrantsika dia hivavaka ho an'ny firenena amarina ny fotoana. Ndeha ataontsika tehty dia jereo tsara ny tonony ole tenin'Andriamanitra hoe amin'ny teny anglisy ary iniriny dia hoe iny ny soa avaliko an'i Jehova no soa rehetra nataony taminy dia izy hoe benefits amin'ny teny anglisy zany hoe tombom-barotra, tombony ny fahasoavany ny tombony izay azoko tamin'ny fanompona anao Andriamanitra iny any avaliko anao. Ndeha ataontsika tehty dia samy mijery amin'ny teny anglisy ilay hira ataontsika tamin'ny Pentecoste izy ity dia ataontsika indray androany satria manandratanana ilay tokantrano any dia tadidio daholo fa manana anjara ihany koa ianao azonao isaoran'Andriamanitra androany meno finaritra daholo. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tukuna wama really, when you hear completely. Tukuma open more. If he can do it, we can. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done. What shall I render to Jehovah?
Lift your hands. Amen Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany fahasoavana zay niraisinay taminao zany. Fa tena nandray be dia be zay Jehovah Andriamanitro. Manao an'iny voninahitra, manao an'iny dera ny saotra, manao ny haja ambony indrindra. Misaotra Andriamanitro tamin'izay rehetra efa nataonao. Fa tsapanay loatra izany hoe fahasoavana izay efa niraisinay taminao. Resaka taminay nefa teo am-bavahoana ny fahafatesana, efa teo am-bavahoana ny fahafahambaraka Jehovah. Fa nafahanao naveranao mbola nandeha ho isan'ny ety amin'ny tany ny velona indraiky. Halleluia. Ary nanandratra anay tokoa ianao Andriamanitro. Nanananay eto anatin'ny fotaka amandrevo, nanana tongotra eto anatin'ny fiainatsita, niaro anay tamin'ny fahafahambaraka isan-karazany, niaro miainay tsy ho tany an-davaka ianao Andriamanitro, nampiakatra anay avy tany amin'ny lavaka ianao Andriamanitro. Manao ny voninahitra, manao ny dera, manao ny haja, manao ny saotra. Androany Jehovah Andriamanitra dia raiso ny fiderana izay atolotra ianao. Manontany tokoa zay hoe inona ny soa avaliko anao Jehovah. Ary ankehitriny dia efa eo an-dalam-pamalinana zany zay Jehovah Andriamanitra. Ny fitenanay no ataonay fanatitra velona ho anao Andriamanitra. Miakatra eo ambonin'ny altara, eo ambonin'ny kitay voalahatra izay. Ianao anay ampidina ny afakasitrahana Jehovah Andriamanitra. Andoro ho afo mamay aty anatin'ny fonay. Ary nivavaka izao Andriamanitra dia emboka manitra miakatra eo ambavoronao Andriamanitra. Ndretondray izay tsirairay avy fanatitra velona ho anao. Raiso fa vokatry ny foza fanatitra izao. Ataonay io fifaliana ho anay, ny manolotra voady vaovao anao indray androany. Fa ianao no Andriamanitra, ianao no tomponay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ta io zany teny zany mba tsy ho voatsainiko ny vorona-pihaza, mba tsisy ho very, fa amoa avy zato eny ary io tsy manapataperina anatin'ny tsirairay avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ho anao ny voninahitra, anao ny saotra, anao ny tena hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny tsy voalazako, nefa raha izay voalazako rehetra ihany no tanteraka dia maty antoka izay Jehovah Andriamanitra. Ianao ilay mahay manao mihoatra noho izay nieritreretinay ilay Jehovah Andriamanitra, ianao no nantanteraka izay irin'ny foniny tsirairay avy aho, ny voninahitra naranao rery ihany. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao mampandrotsika navavitsika Kodanela ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo Kodanela anao ny fitenenana. Alleluia. Makasirika pastera amin'ny fitenenana. Tain'i Jesosy tsika rehetra, tain'i Jesosy pastera mianakavy. Dia mbola hiara-mivavaka tsika amin'izao fotoana izao ampimarana-tsika ny fotoana. Dia Jehovah renay tsara indrindra, mbola falisitera amin'ny voninahitra anao.
saotra betsaka anao fa totosa soamantsara ny fotoanany androany. Saotra betsaka koa tamin'ny toroteny izay nientina mpanomponao teto androany Jehova, ary tena mampahery sady makasika Jesosy malalo. Tena iny tokoa Jehova izay avanay anao, ary tsy misy zavatra firitanao Jehova malalo, ary tena lehibe tokoa ny fitiavanao izay nasionao tamin'ny etsika iray aby Jehova, ary lehibe tokoa ny famindramponao izay menao anay ary misy soa izay vitanao tamin'ny etsika iray aby Jesosy, ary tena tsy vavalinay tokoa Jehova malalo. Jehova malalo, fa tsisy zavatra tsy vola be amananay tsy alena Jehova, fa ny fonay sy izay rehetra mombay dia omenay anao Jehova malalo. Ary vola tokoa izay Jehova anao ny asanao, ary anaraka ny sitraponao, ary anao ny didinao Jesosy malalo. Tompo malalo, resy izay tsy hairay aby eto, hazavela misy diso anjara Jesosy malalo, ary tena tambavany fahafatesany koa izay tsy rairay aby reto, ipatahany ambavany itoritinao tamin'ny lalina tany tena tanatin'ny neziny Jehova, na nivotsenao izay tsy rairay aby Jesosy malalo. Saotra betsaka anao namonjy aminay sy ny amanay sy ny tayanay Jesosy, ary saotra betsaka koa mbola fitiavanao matoa izay mbola tonga eto Jehova, kanefa mba maro tokoa ny olo izay manaraka faniriana anao ny asanao sy anaraka izany vakoka izany Jesosy, kanefa tsy tafiditra ary tsy tapaharaka eto amin'ny vakoka Jesosy malalo. Saotra betsaka mbola nisy nitidinao izay tsy haray aby izay manarika eto Jesosy, saotra betsaka anao Tompo malalo, saotra ny fitiavanao, saotra ny famindramponao Jesosy malalo. Kehitriny koa Jehova, mbola mivaliko an'ny firenenanay Jehova, kanefa tsy miafina anao firenenanay Jehova. Tena maro koa ny soa izay vitanao tamin'ny firenenanay Jehova, ary mbola misy koa ny olo izay mbola ambavany fahafatesana amin'izao fotoana izao Jesosy, ary mbola tsy maro koa ny izay tsy malala anao any Jesosy malalo, mbola manao izay tsy sitraponao Jehova malalo. Zany rehetrarehetra izany dia fonakotana trianao Jesosy malalo, izay ny olo rehetra izay manao ny tsy sitraponao any amin'ny firenenanay any Jesosy malalo, mbola mangafitra ny famindramponao amin'ny firenenanay io, ary tahio manokana Jesosy malalo, ary tasio ny fony tsy rairay aby amin'ny firenenanay Jesosy, kanefa mbola maro amin'ny variana any amin'ny sisisiny any Jesosy malalo, tahinao ny tsy rairay aby. Maro olo sahirana ary tsy sanana Jesosy malalo, mbola ambavan'izany fahafatesana izany Jesosy, kanefa Jehova, ary fa misy anatra manompo anao nefa mbola tsy manaraka sitraponao tokoa Jesosy, ary mbola tsy manamaso ny tena, ary mbola mizara roa Jesosy malalo. Tahinao ny tsy rairay aby rehefa manompo anao Jesosy malalo, ary tahinao koa izay mbola tsy manompo anao mangataka famindramponao ny firenenanay Jesosy malalo, ka dia misaotra betsaka anao Tompo malalo. Saotra ny fotoana rehetrarehetra izay niompony taminao, ary miteny izay nahafa Jesosy amoa fonay tsy rairay aby, ary samby andray teninao Jesosy malalo, ary tsy misy diso anjara ny tsy rairay aby, ary mangataka ny fitahinao anay tsy rairay aby Jesosy malalo, ary samby vonina tokoa izay anaraka ny didinao sy anao ny asanao Jesosy malalo. Saotra betsaka indrindra Tompo malalo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra aminao rahavavy Kodanela tambavaka ho an'ny firenena mamy. Andriamanitra manaka fahasoavana maro fitianao, mitombozy dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Misaotra kadaka tamin'ny toroteny mamy, misaotra koa tamin'ny fanekena nandefasana reny sary reny, sarinareo mianaka nanohanantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Jesosy ombanareo sy tanareo menakavitra ry avy isan'andro. Misaotra ny Miriata mivavaka fanombohana tapitreto ny fandarantsika. Mbola sy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy, satria Jesosy dia mety tonga eny amin'ny rahalanitra, azavary indrintsika fa misy ny ady an'i Israel io, raha ino mitoy mihitatra kely io, dia aza diny fa efa voalaza ny teny faminaniana daholo zany, efa akaiky Jesosy samy miambina. Raha mitianina ty izy no avy dia eny amin'ny rahalanitra amin'ny fotoanantsika, raha mbola tsy tonga izy dia rapidritsika misivola sasandray mihoana eto indray, miaraka amin'ny toroteny vaovao hafa indray, dia rapiditra indray mihoana. Misaotra anareo naharitra ny farany,
man'andriamanitra reny voninahitra aki radio point radio 1 moa mbola mandeha foana andro amanalina fa anao meno onjam-peo dia misaotra anao meno an'izany tahiny tompo daholo raha pitso indray tsika meona amen.